Milaza fa miaro vahoaka sy ny fananany ny mpitandro Filaminana nefa dia mifanohitra am'izany ny zava-misy hita amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako Mpitandro androany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay filazana hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro Filaminana nefa toa mifanohitra amin'izany ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao satria lasa Famoretana ireo mpitandro Filaminana. Tsy mipetraka tsony izay hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro Filaminana ary miezaka mampandry fahalemana sy mitandro Filaminana eny anivon'ny fiarahamonina eny no tena asa imatematesan'izy ireo amin'izao ankehitriny izao satria lasa mifanohitra amin'izay ny zava-misy ny mpandroba sy ny mpangalatra etsy andaniny mangana fotsiny nefa ny vahoaka izay sady tsy mpandroba no tsy mpangalatra no gejaina sy vonona ary anaovana herisetra etseroa ao anatin'izao fitakina izay ataon'ny vahoaka malagasy rehetra manirana ny nosy amin'izao ankehitriny izao. Moa ve izany ny tena niandrasana mpitandro Filaminana sa ilay hoe fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fampandriana fahalemana. Ny zavatra tsapasita amin'izao fotoana izao dia tena efa ratsy ny fiarahamonina izay misy eo mpitandro Filaminana sy ny vahoaka madinika satria maro amin'ny vahoaka izay efa tsy takona fenina amin'izao ankehitriny izao dia tena lasa mankahala tanteraka ny mpitandro Filaminana eny anivon'ny fiarahamonina eny noho izy ireo izay lasa Famoretana ary mangeja ny vahoaka amin'izao fitakina izay ataon'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy amin'izao ankehitriny izao. Hany ka maro amin'ireo ankohona ny mpitandro Filaminana sy ireo vady aman-janak'izy ireo na ihany koa ny fianakavian'izy ireo lasa hilikilikan'olona eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao noho izay antony rehetra izay no mahatonga an'izany rehetra izany. Ka mipetraka ihany ny fanontaniana moa ve tsy verina eny anivon'ny fiarahamonina ianareo mpitandro Filaminana ireny aorian'izao fangejana izay ataonareo ny vahoaka malagasy izay miady sy mitaky ny rariny amin'izao zavatra hita mahazo ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao sa mihevy tena ianareo reny fa tsy misy ny ilanareo an'izay fiarahamonina izay fa ny anareo dia baiko sy ilay vola izay azo avy amin'izay fangejana ny vahoaka malagasy izay no tena zava-dehibe ho anareo ireny. Io ny fanontaniana izay napetraky ny be sy ny maro manoloana ny mpitandro Filaminana amin'izao ankehitriny izao satria tsy ilay asa izay nandrasany vahoaka amin'izy ireo no tena imatematesan'izy ireo amin'izao fotoana izao fa ilay baiko midina avy any ambony amin'izay famoretana ny vahoaka izay manao fitakina sy miady amin'ny tsirariny ary zoan'ny vahoaka rehetra no miady amin'izay ary manana zo hanihevitra malalaka ihany koa ireo vahoaka rehetra amin'izao fotoana izao fa tsy misy ny tokony ho tampenam-bava manoloana ny zava-misy izay niaina ny vahoaka malagasy efa antaonany maro ary matoa ny vahoaka rehetra no mitroatra manoloana an'izao zavatra misy amin'izao ankehitriny izao dia midika izay fa efa tsy zaka intsony izay niaina natao anatin'ny fotoana maro zay matoa tonga amin'izao grevy manerana ny nosy izao ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao. Ary na ny vahoaka tsotra izany na ianareo mpiasa-panjakana na ianareo mpitandro Filaminana dia samy miara mahita sy miara miaina ao anatin'izay fahasahiranana izay fa tsy misy an'izany hoe ny vahoaka tsotra fotsiny no mijaly sy miaina ao anatin'izany fa ianareo mpitandro Filaminana dia lasa miadana be ary tsy miara miaina ao anatin'izay fahasahiranana izay mahazo ny vahoaka malagasy rehetra izay. Na ianareo sy ny ankonanareo aza dia mba mitebiteby ao anatin'izao fahasahiranana lalina izay mahazo ny vahoaka malagasy izao fa mety noho izay baiko midina sy ny andraikitra izay tsy azonareo ialana angambany no mahatonga ianareo mbola manaiky atao Famoretana ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy amin'izao ankehitriny izao. Ka noho izany araky ny havatry ny be sy ny maro araky ny fangatahana raha diany hoe mba mila tonga saina ihany koa ianareo mpitandro Filaminana fa tsy misy janona eo amin'ny toerana mandrakizay izany ao anatin'izao fahefana izao ka tsy tokony hanandraotra fahefana ianareo ka hampijaly ireo vahoaka madinika izay tanampolo izay manao ny fitakina amin'izay tsirariny izay ianan'izy ireo izay nefa dia vody basy tifitra no setrin'izay fitakina Filaminana izay ataon'ny vahoaka izay mitaky ny rariny sy miady ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny taranaka faramandimby izay. Ny génération Z no niandoha an'izao tolona izao fa amin'izao kosa dia efa tsy izy ireo intsony no miady ao anatin'izay tolona izay
fa maro ireo fikambanana sy piasa ary ihany koa ireo mpanao politika miaraka amin'izy ireo amin'izao ankehitriny zao ary ny malagasy rehetra ihany koa dia miray loha sy miray saina amin'ireo génération Z ireo ao anatin'izay fitakina izay ataon'izy ireo zay ary mazava ny havatra izy ireo fa tsy misy hijanona amin'izao zany raha toa ka tsy mivaly ny fangatahana sy fitakin'izy ireo dia ny fandravana ny gouvernemanta sy ny fialana andriamatofoloha amin'izao fotoana izao fa satria no ampangain'izy ireo fa tsy nahavita izay nandrasana taminy tao anatin'ny taona marobe izay izao fitondram-panjakana izao ka tsy vaholana intsony izy ireo amin'ny fitondranany Madagasikara ho any amin'izay ho avy mamiratra so amin'ny fampandrosoana izay mazava sy mahitsy araka izany ny voalazan'ireo génération Z sy ireo tanora marobe izay manao fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao dia ny fitadiavana ny vaholana ary ny fikatsahana ny rariny sy ny hitsiny mba ho an'ny tanindrazana mandroso sy ho an'ny faramandimby izay mba hiaina am-Filaminana fa tsy sanatria kory voageja lava manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao tsy vitany ireo tanora génération Z irery ihany no manao fitarainana sy fitakina ao anatin'izao rehetra izao fa maro ihany koa ireo mpandraharaha sy ireo izay mpisehatra amin'ny varotra isan-karazany na ihany koa ireo mpamboly izay mahatsara ny fahasahiranana noho ny fitotongana vidin'ny volin'izy ireo indrindra fa ny lavanilina sy ny maro hafa izay isan'ny fototra iray lehibe ho amin'ny fampandrosoanan'ny Madagasikara sy ho amin'ny ekonomian'ny Madagasikara dia hita fa tena potika tanteraka amin'izao fotoana izao ary tsy vitsy amin'ireo mpandraharaha no tena maty antoka sy maty vola tao anatin'izay fahampotehana izany rehetra izany ka izay indrindra no mahatonga ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao manao fitakina faobe sy fitarainana manoloana an'izay antsirambiny izay mahazo ny voaka malagasy sy ny hery Famoretana izay iana ny voaka malagasy tao anatin'ny taona maro izay araka izany ara dia ampy izay ho ireo tanora marobe sy ny voaka malagasy rehetra manerana nosy amin'izao fotoana izao fa leo fanagejana leo fantrana leo fahasahirana ny voaka malagasy satria mangetaheta eo ambony lakana isika rehetra amin'izao fotoana izao Madagasikara voalaza fa manan-karena nefa ny voaka izay miaina sy monina ao aminy dia mahantra fadiranovana dia mbarary ny ve izany ho izy ireo manoloana an'izay zava-misy iainan'ny voaka malagasy rehetra efa tao an-taonany maro izao ary hita fa miamokroso fanatrany ny firenena nanomboka ny nazahoana fahaleovantena dia tsy mitsahatra mitotongana foana ny hari-karena faobe ho an'ny Madagasikara eo anatrehany izany rehetra izany ka mety ireo mpitondra sy ny rafitra izay niainana hatramin'izay zany no tena tsy nahomby matoa lasa farany gisitra tahaka an'izao ny Madagasikara eo anatrehany firenena rehetra maneran-tany amin'izao ankehitriny izao ary tsy tako nafenina izany fa zavatra tena misy iainan'ny voaka malagasy rehetra ny fahantrana sy ny fahasahiranana ny lalina izay mahazo ny voaka malagasy amin'izao ankehitriny izao mety ireo sarangan'olona vitsy ihany angambany no migoka sy misehatra amin'izay fananan-karena izay raha ho an'ny Madagasikara fa ny ankoatran'izay dia mahantra fadiranovana avokoa ny malagasy rehetra ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao ka tsy hiemotra ireo tanora ireo hanao fitakina amin'izany rehetra izany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany araky ny voalazan'izy ireo hatrany izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito sanandro tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa